Ny voalohany volana novambra dia natokana ny fiangonana katolika ho ankalazana ny fahatsarovana ireo olo-masina. Mahazatra ny malagasy rehetra kosa nefa io voalohany volana novambra io dia famangina fasana, fanadiovana n'ireo fasana misy ireo menaka ny ainy ny avana efa nodimandry. Tamin'ity taona ity dia niavaka izany ho an'ny mahajanga. Nojereny asanaty famigidraka manokana ny olona rehetra izay azo ny mangatokana ary ihany koa ny korazimany ny bonamary. Fizarana flera, fanomezana fiarakodia avy amin'ny ramatoa filoimboninahitra maneran-tany ramatoa asanaty famigidraka no nataon'ireo mpikambana teny amin'ny zaridankely. Faly noho izany ka nisaotra ireo mponina izay nahazo izany. Nisaotra betsaka amin'ny famigidraka fa na zavatra maro tamin'ity famangina fasana androany 1er décembre ty novembre ty dia nisaotra betsaka tompo any encouragement ambony mary eny tompo. Misaotra betsaka na sanady gitraka na meo flera karan'izao ny fotoana amin'ny 1er novembre fahafatesina zao. Misaotra betsaka anazy zany mba zany encouragement ambony mary. Misaotra betsaka nareo asanaty famigidraka mba nanomenay izao voninkazo atsarovana ny havanay izao. Zay efa naheno dia tonga dia efa niany taty amboy mandamina sotema zay nanenaka teo. Dia misaotra betsaka ny asanaty famigidraka. Ka misaotra betsaka anao asanaty famigidraka nanomenay izao flera mba fahatsarovana ny matinay rehetra eto Mahajanga. Aingane mba ho salama anao ary alalatanana aminay izay rehetra izay nomenao. Mangataka koa zay mba ho koa ambala vola zay. Dia andeha mangatokana zay satria misy zandriko anankiroa maty any dia nanatitra an'io any zay. Misaotra ny asanaty famigidraka name fleranay fa izy zanahary amalosoana satria zay misy fianakaviana maty raha mangatokana dia isaorana bebe ny présidente sy miara-miasa aminazy rehetra. Dia misaotra koa ny nanome tomobile nareo faly be zay tsy hovalinay nataonareo tomboka saotra tomboka fokotany mavoka atsimo. Dia misaotra ny famigidraka asanaty aloha mba nanome an'izao tomobile atongavanay ihany zao sy ny flera dia aingany mba ho lavandro ihany izy. Zay fokotany fifio zay dia ho any mangatokana. Voalohany aloha dia misaotra betsaka ny ramatoa asanaty gidraka amin'izao fahatsapahan-tenany sy fahalalany ny fahafaoriny vahoaka madinika izao. Ingany mba ohatran'ny toanazy daholo ny olon-drehetra rehefa mba manaka atao dia mba mandray anjara ho an'ny vahoaka. Zava-dehibe aminay ary tsy adinina anatin'ny fonay mihitsy zavatra ataony madama asanaty gidraka zao. Zavatra nomeny aloha fantako dia nanome voninkazo izy dia nanome tomobile maimaimpona mandroso miverina ho an'ny vahoaka izay liana sy tianaraka ny amangy ny fasana amin'ny androany voalohany volana novambra zao. Any Tsarakanza zao dia tonga taty miandry an'ity tonga ho any encouragement ambony mary mahitsy zay androany kare. Hita fre mardiany zay misy firmianaka zao raha lery to ngamba tsy ray alina mahery nefa dia misaotra betsaka anazy zay ka engany mba ho toa anazy daholo ny olon-drehetra to. Mitohy ny di amin'ny asa sosialy izay tanterahany ny fikambanana asanaty famigidraka. Efa betsaka ihany angambany ny hetsika izay efa nataony association asanaty famigidraka fa ty zany tsy nataony asanaty famigidraka ambany fanay zany ireo avatsika izay efa nodimandry moa zany ty moa zany fotoana iray izay voatokana isan-taona atsarovana an'ireo efa nodimandry dia ka noho izany nanolotra fleur izy zany fleur bojo zany fleur gidraka bojo no natolotra ho an'ny mponina Mahajanga rehetra tsy akanavaka izy ty tsy mpikambana irery ihany no nahazo fa hatramin'ny olona tsy mbola mikambana fa tonga dia nahazo jiaby. Ao amin'ny fandaminana tsy voafehitra mihitsy na olona araka ny efa anteny za teo hoe na mpikambana io na tsy mpikambana be dia be olona mbola tsy aritanay sorata amin'ny teo amin'ny fivoriana tao amin'ny asanaty famigidraka tonga teo ary ny olona jiaby zany nahazo tomobile jiaby. Ny sasany moa zany izay mbola tsomby fiara dia miandry ny fiverena fiara amin'ny toro manaraka indray ihany amin'ny manaraka zany angambany mbola maromaro aloha aleo tsy ho tany saina eto fa eo mahita anazy fa misy fanomezana gidraka be goavana be koa zany izay ho avy eo dia misy ihany koa moa zany misy fanomezana izay omeny asanaty famigidraka ho an'ny mpanao moraingy koa zany satria tsy nataony ambany fagnay koa zany ny fomban-drazana malagasy makasika an'izay moraingy izay zany nataony manaraka. Toerana roa ankoatra ny teto amin'ny zaridankely dia nahazo ny anjarany ihany koa ny teny amin'ny mazava hoilina. Fiara maromaro no natolotra ireo rehetra izay niazo ny fasana nisy ny fianakaviana.
ny mpikamana teo amin'ny bureau mahaditra mo dia nanaraka atreny amin'ny croisement Bonamaro. Lasy ny voalohan'ny volana Novambra fa ny hetsika sosialy tanterahany asa anaty famigidika kosa dia itoy amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ho avy zao. Efa nampanantena raha teo ny filoam-boninahitra maneran-tany raha matoa asa anaty famigidaka fa anolotra fanomezana ho an'ny poniny Mahajangy.